Faly ny foriavako miarabantsika mpianakavy finoana na tratra indray ty andro anio andrenisantsika ny tenin'Andriamanitra iainantsika sy velomantsika isan'andro ity. Alohan'ny hamakina ny tenin'Andriamanitra ary dia andeha iombona amin'ny vavaka isika. Jesoa malalo misaotra sy midera mankalaza anao zahay no ianao ilay Andriamanitra be fitiavana sy be indra fo, lay tia de tia anay tokoa ka mitsinjo sy mijery anay mandrakariva ary manome ny famondram-po sy ny fiantrana ho anay. Ndreto ary izay Tompo, iaino ny hafatra avy aminao, dia avao izay ty anatinay ny fanainao masina, andrenesanay ny teny tsara araka ny sitraponao, arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Dia mampahereza anay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ilay Tompo ty anay. Amen. Ny mofonaina voalahatra ho antsika indray ry havako amin'ity andro anio ity izay hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko 2 ny andininy 1 hatramin'ny andininy 4. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa raha misy famporisihina ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famondram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako. Mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompony finoantsika. Amen. Mampiavaka manokana ity epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Filipy ity, ny iantsona azy ihany koa hoe epistilin'ny fifaliana. Akoatran'ny epistily ny fifatorana azy satria nosoratana tany am-pifatorana, zany hoe tany an-tranomaizina eo anatrehan'ny famatorana, ny fijaliana, no anehoany ny apôstôly Paoly ny fifalian'ny mpino, ny fifaliana ao anatiny. Verimberina foana ato anatin'ity epistily ity ny teny hoe faly na fifaliana. Ary ato no ahitantsika ohatra amin'ny toko 4 andininy 4, ilay andininy anankiray izay haitsika rehetra tsenjery manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo hoy izao indray mifalia. Ary miariary zany raha tsy teny fotsiny isika fa ato amin'ity toko 2 izay misy ny mofinaina voalahatra ho antsika ity, ato amin'ity toko 2 ity fotsiny dia efa miverina inimbalo ny teny hoe faly sy ny ray tarika aminy. Hitantsika zany ohatra eo amin'ny andininy 2 izay mofinainantsika teo, fa hitantsika ihany koa zany ary amin'ny andininy 17 sy ny 18, ny 19, ny 20 ary 27 dia miverina mandrakariva ny teny hoe faly. Ny ivon'ity toko ity zany ry havako malala dia tsy inona tsy akory na ny boky Ray Manontolo mihitsy, dia ny anehoan'ny apôstôly Paoly ny amin'izay tokony hanana ny kristianina izany fiainam-pifaliana izany. Andeha ary ho tarafintsika eto ry havako malala ny antsoina hoe ny fifaliana kristianina. Ny fifaliana kristianina voalohany dia tarafina ao amin'ny fiainan'ny Kristy. Ny fifaliana kristianina dia tarafina ao amin'ny fiainan'ny Kristy. Rehefa mamaky ny andininy 1 isika dia hoy ny voalaza hoe raha misy famporisihina ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy,
raha misy famondram-po sy fiantrana dia tanterao ny fifaliako. Ny zavatra lehibe ry havana izay takatsika ao ambadika izany dia hoe ny fiainan'ny Kristy mihitsy no tany sain'ny apôstôly Paoly ka hahatonga azy hiteny fa izany no ananana ny ananan'ny mpino ny fifaliana ihany koa. Izany hoe zany rehefa miditra ao amin'ny mpino Kristy dia zary lasa manana ny fiainan'ny Kristy ny mpino dia teraka ho azy ny fifaliana kristianina. Reto voatanisa reto mantsy dia samy fiainan'ny Kristy avokoa, famporisihana amin'ny Kristy, ny fampiononana, ny firaisana, ny famondram-po, ny fiantrana dia toe-po izay nananan'ny Kristy. Hitantsika taratra izany tamin'izy tetỳ amin'izao tontolo izao. Hitantsika taratra izany tamin'ny asany sy ny teniny, ny fifandraisany tamin'ireo manodidina azy dia feno mandrakariva izany toe-po kristianina tarafina ao amin'ny Kristy izany. I Kristy mihitsy arak'izany no loharanon'ny fifaliana ho an'ny mpino, ka izay manana ny Kristy ao anatiny dia miaina ny fiainan'ny Kristy ary zary lasa manana fifaliana rahateo. Arak'izany ry havako malala, mitaona sy mampirisika antsika kristianina rehetra zao tenin'Andriamanitra izao, mitaona sy mampirisika antsika hiaina ny fiainan'ny Kristy, hahatonga antsika olon'ny famondram-po sy ny fiantrana, ny fampiononana, hifandray mandrakariva amin'ny fanahy masina, hahatonga antsika ho loharanom-pifaliana ho an'ny hafa. Fa mitaona antsika ihany koa zao tenin'Andriamanitra izao mba hahatonga antsika hahery, hahatonga antsika tsy ho kivy na ho ketraka manoloana ny fizahan'ny toetra izay mandalo, tahaka ny apôstôly Paoly izay tany am-pifatorana, tany an-tranomaizina amin'ny fotoana ny ratana, kanefa maneho mandrakariva izany fifaliana izany. Tsy fifaliana metsara velatsia, fa fifaliana endrika sy taratry ny fiainan'ny Kristy hita ao anatin'ny mpino. Izany koa ry havana no ampaherezana antsika mpino rehetra. Izany no hitaoma ny soratra masina antsika rehetra. Tanterao ny fifaliantsika amin'ny fananantsika sy ny fiombonantsika marina amin'ny Kristy sy ny fanahy masina. Na inona toe-javatra mandalo, na inona zavatra sedraina, na inona fifatorana sy heverina fa tranomaizina mahazo ny mpino dia iseho mandrakariva ny fifaliana, tsy ho kivikivy, tsy ho ketraka ary tsy hitanondrika manoloana ny toe-javatra tahaka ireny. Ho aseho fa mifaly isika, miravo isika, tsy noho ny amin'ny toe-javatra mafy izay sedraina, fa noho ny amin'ny Kristy izay ivon'ny fiainana kristianina rahateo. Fa ny zavatra hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa havana dia ny hoe ny fifaliana kristianina dia vokatry ny fiombonan'ny mpino. Ny fifaliana kristianina dia vokatry ny fiombonan'ny mpino. Zao ny voalaza eo amin'ny 2 manao hoe tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fiampiandaniana na mandrano tena foana. Ny raha antsika nafantatra ry havako malala fa matoa manoratra izao epistily izao Paoly ho an'ny fiangonana tany Filipi dia tsy takona fenina zany ny fisarahan-tsaina, ny fisarahan-bazana, ny fitsitokotokona tao amin'ny fiangonana. Ary manapirofo izany ohatra izay hitantsika eo amin'ny 4:2 ny amin'ny anatra omeny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana manao hoe mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sitikeko mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Tena nisy ny fisarahan-tsaina, ka izany mahatonga ny apôstôly Paoly miantso fiombonana ho azy ireo, miantso firaisan-tsaina, fa ao anatin'ny firaisan-tsaina
no ahazona fifaliana. Ao anatin'ny fiombonana no mahatanteraka ny antson'ny filazantsara. Ary ao anatin'izany fiombonana izany, ny hahatongavana amin'izany dia izay ambarany andininy fahaefatra, fahatelo tapany faharoa sy ny fahaefatra, dia ny fanetretena sy ny fanafoanana ny tena, ny fandavana ny momba ny tena, hanomezana lanja sy hieverana ny hafa. Zany eny toantsika hoe amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany koa. Ho tsapatsika sy ho takatsika ry havako, rehefa mamaky izao tenin'Andriamanitra izao isika dia mahita fa ny tarafina tao amin'i Jesosy Kristy izay ambarany andinin'ny 5 hatramin'ny 12, ilay fanetretena lalina tao aminy dia ny fanafoanana ny tena. Arak'izay voalaza hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy zany, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo, sy natongavany anam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita ho nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ny fandavana ny tena no midika ho fieverana ny hafa. Ary zava-dehibe zany ry havako malala, rehefa mandinika ny fiainana kristianina isika dia mahatakatra fa tsy misy ny tena raha tsy heverina ny hafa. Ary ny izay mahizy azy ny tena dia tsy iza tsy akory fa ny hafa manodidina. Ny fiombonana amin'ireo hafa ireo manodidina ny tena ireo no mahatanteraka ny antso iray ho amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Ry fiombonana amin'ny ireo manodidina ireo no mahatanteraka ny fifaliana kristianina izay ambara ny soratra masina eto. Ny fiombonana amin'ireo manodidina ireo, izany raha teo no mitondra antsika sy mitarika antsika ho amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny fiangonana voalohany izay hitantsika ny aina tao anatin'izany fiombonana izany. Ety am-pamaranana ry havako dia miantso izao tenin'Andriamanitra izao, miantso antsika hifaly mandrakariva. Nisy lalàna tily ao amin'ny fikambanana skotisma izay manao hoe mihira sy mitsiky raha sendra ny sarotra. Ary amarininy ity tenin'Andriamanitra ity zany, tahaka ny apôstôly Paoly izay tany am-pifatorana dia nefa niatrika izany tamin'ny fifaliana. Ary zaraina ho an'ny kristianina rehetra zany, ahafahan'ny mpino mijoro tsara, ahafahan'ny mpino mahery tsy hiemotra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ilay efa nanetry tena ka tonga teny amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny tenany ho avitra hisolo antsika. Dia tahaka izany ihany koa no ampirisihana ny mpino hanana ny fanahin'ny fiombonana, fa tsy hampandroso na oviana ny fitsitokotokoana sy ny fizarazarana izay lavo ny soratra masina raha teo. Dia mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy tia antsika ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra ho amintsika ry havako izao tenin'Andriamanitra izao. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Tompo noho ny fifaliana nomenao sy ny zarainao anay androany. Fantatray fa miara-paly ianao amin'ny fiangonanao ary manome azy ireo ny faherezana mandrakariva na inona hatrehana. Misaotra anao ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay ny fifaliana kristianina. Misaotra anao noho ny amin'ny hafatra nomenao anay indray androany. Ary indray mivavaka manokana ho an'ny fiainan'ny ankohonana tsiraray avy, ho an'ny fiainan'ny mpanomponao tsiraray avy, ho an'ny fiainan'ny fiangonanao, ho an'ny fiainan'ireo rehetra izay nangatabavaka taminay tsy ho tany saina eto. Mivavaka izay Tompo, mihaino vavaka ka mamalia ianao, ary ianao Andriamanitra mihitsy
no angatanay hiditra antsehatra amin'ny fiainan'izy ireny, hamany olana, hampahery, hampitraka, hanana ny fifaliana sy faravoravoana ao aminao. Angatanay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra Tompo. Amen.